Pakiajiray nafahana nametraka ny fandriampahalemana ny fampiasana ny jina amiray ho an'ny Fatranosy hoy ny governoran'ny faritra miteraka fahatahorana ho an'ny ireo mpanao ratsy ka nisy ny firindrana ara-piarahamonina ny fampiarana ny jina. Maro anefa ireo fanavaozana mila hoentina manoloana ny fivoarana samihafa misy amin'izao fotoana izao, anisan'izany ny fanalefahan'ireo sazy mba ho mora ampiarana ho ireo ben'ny tanàna ao anatin'ny Fatranosy. Fanampanazavana. Maro ireo tranga tsy fandriampahalemana nampiororo ny seho tamin'ireo distrika telo mandrafitra ny Fatranosy teo aloha. Anisan'izany ny Asandalo, ny miampy Alatromby na Maivay tao amin'ny distrika ny Betroka taona Vitsilasa izay. Fitaovana iray napetraka narenana ny fandriampahalemana ny jina amiray Ananosy raha ny fanazavana. Maro ireo fepetrana napetraka anatin'izany mba hisiany ny firindrana ny fiarahamonina, hita nefa fa ilaina ny fanavaozana ny jina. Legina teo tena vesatra. Ary misy aty mampisy conflit amin'ny antaponiny district ny faritra. Jerety zany mba ny tokony ho zakan'le vahoaka chatte reka zary nalamina tsara mba tsy ampisy izay atao. Tsy maintsy atao mifanaraka amin'ny zava-misy amin'izao fivoarany fiarahamonina izao, ireo lalàna samihafa ampiarana anatin'ny jina ampahomby ny fampiarana azy, miainga mifankakevitra amin'ireo eny fotony sy ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny izany. Distrika telo no iarahana amin'ny fanatanterahana an'izao mifankakevitra izao izay entina hanatsara an'izay jina amiray Ananosy izay, distrika ny Betroka, distrika ny Tolaniaro ary distrika ny Amboasary izany. Izahay eto dia misaotra ny fitondram-panjakana amin'ny fiarahamientana izay fanohanana amin'izay resaka fametrahana ny fandriampahalemana maharitra, fiarahamonina mirindra ary mijery ihany koa izay rehetra izay entina mandrindra fiarahamonina amin'ny fiadiana ihany koa amin'izao fiovaovany tontolo iainana zao. Aritra roa andro ity fankakevitra ny fanavaozana ny jina amiray Ananosy ity.